avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulcianoni Vovo. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Manulcianoni Vovo. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manulcianoni Vovo. May volotratra ihany rajoelona sy ny mpiaradia aminy ka mampianto sy mivory amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana isan'ny tokony toy ny mahazatra nefa tsy mbola ny vahaolana no imasoana fa ny tombotsoa. Mitaky ny fandravana ny governemanta fialan'ny préfet n'Antananarivo fifonany ihany rajoelona manoloana ny toe-java-misy izao ny avy ao anivo ny génération Z. Afatra dimy no nasongadiny ny solotenan'ny mpianatra androany tsy mila fifampiresahana amin'ny ihany rajoelona mitaky ny amoana ireo namany mbola voatazony hanatanteraka ny alatsinainy mainty raha ampitso ny antsipriandreo no aratsika atao anaty ny fahampahalalam-baovao. Manatitra ny araba tompo kilasy tompo vava manaraka ny fahampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'ny ity ariva ity asainay ampanajany anao anaraka hatramin'ny farany fahampahalalam-baovao. Andeha mboatsika ny vaovao ny matoa andahatsoratra may volotratra ihany rajoelona sy ny mpiaradia aminy ka mampiady sy mivory amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana isa tokony amin'izao fotoana izao toy ny mahazatra nefa tsy mbola vahaolana no imasoana fa ny tombotsoa. Aina malagasy maro no latsaka tao anatin'ny andro vitsy eo ihany koa ireo izay nitondra takaitra vokatry ny nataony foloalinda asa izany ve no vahaolana hitan'izy ireo amin'izao fotoana izao manoloana ny olana ny jiro sy ny herinaratra ary ny rano izay takina hoy ny matoa andahatsoratra ny sampan'ny fahampahalalam-baovao. Onona zainy no mitondra ny antsiprieny makasika izay. Aleo zay sitraka herinaratra ampy zay ny fijaliana amin'ity rano ity zonay zany ary tokony hositrahana. Miantoka ny fanatanterahana zany ny fanjakana izay nampindramina ny fahefana. Miantoka ny fanatanterahana zany ny andrajoelona izay nampanantena ambony ny nandrasan'ny vahoaka malagasy taminy araka ny nambarany tamin'ny fampelezan-kevitra 2024 sy 2024. Ireo ratsorina ny antony fitakian'ny vahoaka malagasy tsy mpanao politika tsy mila korontana fa mitaky ny zony. Tsy voatery nidina an-dalambe ny vahoaka malagasy raha ny ainy ilay mpitondra tamin'ny faneho-kevitry ny olo-pirenena nampitaina tamin'ireo tena solombavam-bahoaka. Faneho-kevitry ny olo-pirenena tamin'ny ainao manjery samihafa sy tambazotra tserasera. Tsy voatery nidina an-dalambe ilay vahoaka raha voahaja ny zony ary nanaja ny teny nomeny sy ny fampanantenana nataony ihany rajoelona. Voatery nidina an-dalambe anefa androany satria tsy noenona ilay vahoaka. Nitsakitsahana ny zony tsy nanaja ny teny nomeny ihany rajoelona sy ny governemanta tariny. Rehefa nidina an-dalambe nananteny ilay vahoaka mandinika fa iaino ilay mpitondra ka hitondra vahaolana maharitra. Nananteny ilay vahoaka fa mba ilay zo isitraka herinaratra sy rano ihany no hitsakitsahany ity mpitondra ity fa tsy ilay zo anio hevitra koa. Aika nanantena tsy nisy ilay vahoaka malagasy. Vahaolana matopaika sy azo tsapaitanana ary tsy vonjy-tavanandro tsony no nandrasana. Fa tsy zay kay nisy fa ny olona no hitany any rajoelona fa olana mahatonga io herinaratra sy rano io. Dia nesoriny indray ilay ministry ny angovo sy ny akoranafo. Fa raha nisan'izay ministra nesoriny izay aloha no nahavaolana teto makasika io herinaratra io efa niotra lavitra noho ny tany Etopia ny herinaratra vokariny eto Madagasikara. Fa kay tany amin'ny tsy mivoto indray no manaintaina araka ny fomba fiteny araka ny mahazatra ity fitondrana ity. Avy amin'ireo ministra maro ny fandimby ireny no ahitana taratra ihany koa fa tsy ny ministra kay no olana eto. Dia tsy mbola mahay makalesona ihany ireo nampindramina ny fahefana eo anatrehan'izao toe-java-misy izao. Hatramin'ny nahatafaviana ny andrajoelona tanindrazana tsy mbola hita mazava izay vahaolana amin'ity herinaratra sy rano mahatonga fietseham-bahoaka ity. Ny fitsidiana nambomanam-bola mandro seza andekaleka isan'ny nandrasana voavantany voatonga teto an-toerana ny andrajoelona fa toa tsy nisy fa ary amin'ny folo alindano na maika izay arahany rehetra malala ny amin'ny hoe inona sy ahoana no antony ary inona ny tanjona matotany no nale. Manambara zavatra ihany koa ilay fampatsahivana hoe iza no lehiben'ny folo alindà satria tokony efa hiaraha malala fa matoa naverina nolazaina dia ao raha
dia niona tamin'ny FDS ilay hery fiarovana sy filaminana manoloana ny toe-java-misy eto amin'ny firenena fa asa na adino na fanahiniana fa na androanina tamin'ny zoma tsy nisy resaka fiara-miory zany ho an'ny fianakafian'ireo namony ainy izay tsy vokatry ny rano miakatra akory na rivotoza fa vokatry ny tifitra basy sy fitaovana samihafa nampiasain'ireo hery fiarovana sy filaminan'ireo. Eo ny folo alinda fa na ilay governemanta ihany koa aza mila ampatsahivana ihany koa ny mpanara-baovao hoe iza ny filoha iza no mpipaiko. Mila ampatsahivana satria mety misy tsy mahatadidy angamba ireo ministra sy ny prime ministre ka mahavita manda fanasana sy mampifila na tonga fatara nefa ny filoha ilay miantso. Eo ndray koa iny fa herinaratra sy rano no olana fa foto-drafitrasa hafa no tsy diny any Rajoelina na Androany hetsika andalambe fidinana andalambe manao itohina famoivozana fa mazava ho azy omeny prefektura alalana satria ny samy volomboasary. Dia tantara mitoy eo ny amin'ireo rehetr'ireo ary voatra miandalana eo araka ny ora sy ny fotoana fa aty amin'ny vahoaka malagasy ny baolina. Vahoaka malagasy izay gaga ny aminy hoe angany isy oram-be tany ho any ka ampindray ny rano andekaleka mandro seza sy ny sisa. Angamba ny herinaratra distance ilay groupe 105 mégawatt adino any Tomasina nefa tokony ampiakarina eto Antananarivo. Anga tsy nisy olana ara-teknika mihitsy tato ato. Anga vita tsara be ny lalana sa nampitombony ireo mpitatitra solika fa toa tsy misy an'izany hoe famatsiana solika tary zany. Gaga ilay malagasy ary toa tsy normal zany mahita ity herinaratra mandeha maraina mandrakalina. Toa lasa hafahafa zany ilay fiainana. Ay ve mety ohatr'izao ihany hoy ny sasany, ay ve afaka tsy tapahana ihany hoy ny hafa. Ao kosa ireo mahafantatra fa vola be tsy hitanonono ao ambadika izao tsy fisian'ny fahatapahana izao. Tsy mbola nitady vahaolana mantsy ilay mpitondra fa famonoana fotoana mahazatra io zavatra misy io ary aoriana kely ao dia iveriny amin'ny lohan'ny indray izay herinaratra sy rano izay raha izao zava-misy izao. Alaka misy no nanomboka ilay hetsika fa efatrandro aty aoriana tsy henony hoe inona tokoa ilay vahaolana matotra avy amin'ilay rano sy herinaratra. Nanomboka ny hetsika fandratrana famoizanaina tsy manatsiny fandrobana no hita nefa jiro sy rano ilay takina. Asa ve izay no hitan'ireo nampindramina ny fahefana ho vahaolana sa tsy hamaha ilay olana no mahamaika fa any amin'ilay seza. Aleo sanatiavina aloha. Izay ny voalazan'ny matoa an-dahatsoratra tamin'ity anio ity fa mbola raharaha mitohy mahakasika izay hatrany mitaky ny fandravana ny governemanta fialan'ny prefet n'Antananarivo ny fifona ny Anne Rajoelina manoloana izao toe-java-misy izao ny Génération Z. Nanamafy ny antso ho an'ny malagasy rehetra ihany koa izy ireo anatevin-daharana ny tolona araka ny fanambarana izay natao. Andeha ho arahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Fitakina miisa 5 lehibe no natao ny Génération Z androany izay niatefa tamin'ny ambaratonga-pahefana sy ny tompon'andraikitra rehetra voakasika manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena nanomboka amin'ny 5 septambra lasa teo. Lehibe indrindra amin'izany ny fitakina fiekena sy fifonana pahabemaso ataon'ny filoha sy ny prime ministre ao anatin'ny 4 ora. Ny fitadiavana izay nanomesina ndray baiko amin'ny herisetra ny fametraha-pialana ny governemanta. Ny Gen Z dia manao ireto fitakina manaraka ireto. Voalohany, ny famerenana tsy misy atakandro ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany any amin'ny faritra sy ny tanan-dehibe rehetra manerana ny nosy. Faharoa, fekena sy fifonana ampahi-bemaso atao amin'ny 4 ora ataon'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre miaraka amin'ny fanazavana ny tsy fandraisana andraikitra manoloana ny herisetra sy famoretana natao tamin'ireo mpitolona nanao hetsika am-pilaminana tanam-polo tsy nitondra fitaovam-piadiana ny tsy fandraisana andraikitra ny tandro ny filaminana manoloana ny fandrobana sy fanimbana fananan'olona ny tsy fahafehezana ny filaminam-bahoaka eto amin'ny tany sy ny firenena. Fahatelo, fametraha-pialana noho ny tsy fahombiazana ny governemanta Tsay Christian ao anatiny 27 ora sy ny prefet Antananarivo renivohitra ao anatiny 4 ora noho ny fanitsakitsahana miverimberina ireo zo fototra izay mifanohitra tanteraka amin'ny satan'ny Madagasikara demokratika sy ny fanajana ny zon'olombelona. Fahaefatra, ny fanajana ny fahalalahana maneho hevitra sy maneho hetsika am-pilaminana mitaky izahay. Fanatsaharana ireo endrika isehoana fampiororona sy herisetra tao amin'ny mpitolona. Fanatsaharana ny fanenjehana sy ny vesatra rehetra hiampangana ireo mpitolona sy ireo mpitarika azy. Famoahana ireo tanora mpanao fihetsiketsehana rehetra nosamborina nanomboka tamin'ny 15 septambra. Fametrahana atao anatin'ny 4 ora toerana ahafahana maneho hevitra kalalahana mba ho fampiarahana marina ny demokrasia. Mangataka amin'ny prefektura ny polisy eran'ny Madagasikara rehetra izahay handray an-tanana ny fandaminana izany izay rehetra mety ho endrika famoretana na fanaparitahana atao amin'ny
aminay amin'ireo toerana ireo dia ho raisina toy ny fiantsiana ady avy amin'ny mpitandro ny filaminana. Ny fiaonana amin'ireo mpitondra mila izany dia atao eny amin'ny toerana malalaka na azahoana lalana miaraka amin'ny mpitolona rehetra fa tsy anaty birao-panjakana. Ireo volon'ny tanora avy aty aminay no anamora izay. Fahadimy, fitadiavana ary fanenjehana ireo izay manome baiko sy ireo nandray baiko izay nampiasa hery miompapana tamin'ireo mpitolona ampilaminana sy ireo nandray anjara tamin'ny fandrobana sy ny fampiororona rehetra ao anatin'ny 2.7 fametrahana vahaolana maika sy mazava ho an'ny fanohanana ny famerenana amin'ny laonin'ireo orinasa sy olon-tsotra tratra ny fandrobana sy ny asa fandravana afaka herinandro. Nanamafy ny antsoavo an'ny malagasy rehetra mba anatevin-darana azy ireo amin'ny tolona eto amin'ny firenena ny Génération Z. Izy ireo izay mbola nanamafy fa vorona tanora sy olom-pirenena mitaky ny amahana ny olana eto amin'ny firenena. Ankehitriny izahay dia miantso ny hery-velona rehetra eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara, fikambanana, firaisamonim-pirenena, sehatra tsy miankina, influenceur, mpitondra fivavahana, sendika, mpiasa-panjakana, mpanao politika, olom-boafidy, olom-boatendry ary ny olom-pirenena tsiraray avy hiaraka hitolona aminay ho an'ireo fitakiana ara-drariny rehetra ireo. Toerin'izy ireo ihany koa ny tsy fandraisana andraikitra ny mpitandro ny filaminana manoloana ireo mpandroba sy mpanararotra kanefa ny hetsika madio ataon'izy ireo ravaina amin'ny fampiasan-kery. Mbola resaka fanambarana izay hatrany manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Afatra 5 no nasongadiny solon-tenan'ny mpianatra androany. Tsy mila fifampiresahana amin'ny andro rajoelona hoy izy ireo. Mitaky ny amoahana ireo namany izay mbola voatazona tao aorian'ny fisamborana. Ny anatanteraka ny alatsinainy mainty rahampitso. Miantso ny malagasy rehetra tsy akanavaka ihany koa izy ireo ho an'ny fikambanan'ny mpianatra ny Université Ampanjakana. Yara anatanteraka ity hetsika mainty rahampitso alatsinainy 9 septambra 5 sy 2 ity. Andeha ho rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Itoy amin'ny alalan'ny hetsika mainty fisaonana ny hetsiky ny mpianatra sy ny Génération Z rahampitso alatsinainy eny amin'ny université rehetra manerana ny nosy. Akanjo mainty no isaloran'izy ireo no ny famoizana ny naman'izy ireo sy anehoana faresiny malagasy manoloana ny fahasairanana mianjady amin'izao. Sady fisaonana hoy izy ireo no fanehoana ny aizina manarona ny fiarahamonina malagasy. Manoloana ny famoretana, ny famonoana ary ny herisetra mahazo any mpianatra izay avy amin'ny AC du Mada sy ny tanora atao anatin'ny anjerimanontolo eran'ny nosy dia manao izao fanamarana manaraka izao. Mitaky ny famoahana avy hatrany tsy misy fepetra ireo namanay izay nisamborona nandritra ny hetsika ampilaminana izay nataonay ary mitaky koa ny sazy henjana farak'izay henjana atao amin'ireo mpitandro filaminana izay namono ka nahafaty ny namanay. Manambary izay fa feoray ny mpianatra ny anjerimanontolo sy ny tanora rehetra eto Madagasikara mihoatrany antapitrisany maro ka hiaraka hitaky fanovana satria efa tsapanay fa mizotra amin'ny maizina no avinay sy no avin'ny firenena. Miantso ny rehetra zay mba haneho alahelo sy fanondrona aminay amin'ny tolona izay ataonay. Miantso ny CSS, mpiasa-panjakana, manam-pahaizana rehetra zokinay sy ny olon-tsotra rehetra izay mahatsapa fa mbola manam-panahy mba hiaraka hisaona aminay rahampitso alatsinainy 7 septambra manerany Madagasikara. Miantso ny tanora rehetra zay ijoro tsy anaiky ho tapenam-bava, tsy anaiky atao fitaovana politika ary tsy anaiky fahitako kosa fanovana ao amin'ny tombontsoan'ny firenena. Miantso ny olom-pirenena rehetra zay mba hiaraka hijoro aminay amin'ny alatsinainy, hiaraka hiory aminay ka samby anao akanjo mainty eran'ny nosy. Miantso ny mpitandro filaminana zay mba hanaja ny zo ny hetsika ampilaminana ary iaino ny fiatreretany ka hiaro ny vahoaka sy ny fananany fa tsy ny mpamon'olona. Manameloka ny fandrobana sy ny tsy fandraisana andraikitra ataon'ny mpitandro filaminana zay izay say amin'ny tsy tokony ho izy kanefa kosa kanosa manoloana ny mpangalatra sy ny mpandroba. Nanamafy ny mpitondra tenin'ny mpianatra fa tsy mbola navoaka ireo mpianatra voasambotra omaly izay nandisy ny fanambaran'ny ministera ny laza fa tsy nisy voasambotra. Takiny ireto mpianatra ireto namoahana ireo voasambotra ireo. Tsy hiresaka amin'ny andro rajoelona izay lehibe faratapon'ny 10 alin-danamoana azy ireo sy mitazona ny namany ireo mpianatra. Raha hiresaka izy ireo dia any amin'ny assemblée. Pirenena izay nampiantso anay hoe hiresaka. Valiana eto le izy tsy afaka ny hiresaka aminao izahay. Raha ohatra ianao chef des armées namono ireo namanay ho tonon-keto ireo mbola voatazominao any. Randriana Antoine Tafitaliva Arsène tovina ambiny Janahary Valsoa Hary Fanaiky
andria nometso ny aina fandala raha kotondrazao na andria nirina lala honore hery maefa diadema ny aina tombontso fanambinana andria mizaka ny avo mijoro raha koto mampionina kanto ny aina ahoana mihitsy mo tompoko zay vononareo nefa zay koa atsonareo iresaka aminareo tsy miresaka aminareo izahay raha andeha izahay dia any amin'ny assemblée fa tsy anareo makasitraka tompo miantso ny rehetra manerana nosy izy ireo iara-dalana amin'ny hetsika mainty izay atao rahampitso alatsinainy mbola toy ny raharaha hetsika izay nitranga teto amin'ny firenena omaly izay hatrany tsy hitady vola sy laza no naleako teny amin'ny grivo maly fa iady ho an'ny firenena ho kosa ny fanazavahan'ny ranaivo ny ry na mikolo ny natiora na i mikolo ilay tovolahy izay niavaka nandritra ny hetsika teny tsy adina omaly iny tsy nisy nomanko ireny teny navokany ny vavako ireny hoy izy fa zavatra tonga tato an-tsaiko vokatry ny fahatsapako fa mahantra ny malagasy amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana andeha raha antsika ny fanazavana misimisy kokoa makasika izay miaraka amin'ny Gabin Eloa dia mahalala ninina loatra satria ilay fianarana mihitsy kanefa tsy mandeha aty amin'ny lamosina mangiry firy manaikitra ilay izy fa zay tsy tsoaka fa zay andreto zay satria na ovolony eto ary zay zay tsy any eto zao mama teniko amin'ny eny ty ramaty aty any eny ramaty aty tena fitiavako mitandrazako zao ary zako sy navoaka tamantrano izy hatramin'izay ajanona e aza mipalaka tsony efa any ambony fangatahako aminaizany zany aza mipalaka tsony loza laha tikanao dada tsy mpanao mizanzany fa mafy afo ny androany manaintena vatako fa mbola ho avy ny androko dia rahatsareto io fiainana io ary ny raha masoko milasaka zelazainareo fa fampimezana androany mbola tsapanareo tena mafy kay manjoanay oka ho azay le palaka anisan'ny tovolahy niavaka nandritra grevy teny tsy adina siankatso omaly imikolo tonga nanatina tany antrano fonina ny mpanao gazety ny Cultive FM androany fantatra nandritra ny resadresaka fampianatra taona fahatelo amin'ny commerce et marketing eo anivon'ny sekoly amboniray eto Antananarivo irana avonirina mikolo ny natiora teraka ny taona 2020 izany hoe 20 taona ankehitriny manamboatra sy mivarotra savony mitety trano no fitadiavam-bola ny mikolo nampandehanany fianarana ankoatra ny ezaka ataony ray aman-dreniny fana dia mpampianatra ary dadanay dia tena ny vola sy hoe azony amin'ny karamany azoko lazaina hoe mpiasa-panjakana ihany izy fa tena tsy navitanay le izy tao anatin'izany satria raha fianarako vao afaka baka tamin'ny âge de 17 ans 17 taona dia tao anatin'izay nefa nanomboka mivarotra savony tamin'izay nanomboka mivarotra savony nandehandeha misy fotoana miala midimy sasa maraina ato trano manenjika olona mitety-tokantrano tadidiko tsara ny volany ingako tao anatin'izay 500 ariary ny volany ingako ny varotako savony nandehandeha tao anatin'izay 500 ariary zay nefa dia nisy koa mbola nanangom-bola foana nampitomboako ilay 500 fa nsekre nampitomboako ilay 500 ariary tamin'ny alalan'ireny hoe mametraka volany amin'ny namana dia avy eo rehefa mitombo le vola avy eo ohatra samy mametraka 500 izy 500 izy dia lasa miakatra arivo zany vola raisina dia manaraka indray dia ohatran'izay foana zavatra natao niakatra tsy kelikely izay sorako ny namako tao anatin'izany nafahako ny investissé an'ilay petite entreprise keliko nefa le izy tao anatin'izay ankehitriny miteny kosa nefa mba hifasoko lazaina fa mba mavita ny école azoko isam-bolana ilay izy ary zay mbola mampatonga anahy eto fa tena mafy misy fotoana tsy matory amin'ny alina fa manamboatra savony indraindray mafy le izy mandeha mivarotra misy fotoana tsy rarahin'ny olona tonga ao ianao dia miandro eo hivarotra le izy fa tsy raisan'ny zareo misy fotoana ary moa dia tenenin zareo misy hoe ratsy le zavatra manaiky dia misy ny zavatra mbola tsy mety ao anatin'le izy fa mahazo teny marary koa nefa indraindray ary efa nisy fotoana voapary teny fivarotana indraindray fa ozy hoe raha tsy atomboka androany dia rovena ny anomboako azy tsy nomaniko ireny teny navoaka ny vavako ireny fa zavatra tonga tato an-tsaiko vokatry ny fahatsapako fa mahantra ny malagasy tsy vitany hoe tsapako fotsiny fa tena ny ainako ary mbola iainako hatramin'izao hoy imikolo ny tena marina aza saika tsy hamonjy iny grevy iny imikolo omaly fa nisy feo ny bitsika ka nanaingazy ho tonga teny antoerana raha ny fanazavana nanomboka ny tamin'ny fito maraina nefa nanomboka ny grevy ny olona za tsy nandeha za hoa tsy andeha any satria mety sybala réel any natahotra tonga teny tsy zavatra taty anatin'ny saiko fa ny ala taty an-trano dia misy zavatra miteny atao anatin'ny loko sy atao anatin'ny foko tsy haiko hoe ohatra ny ahoana zany feo anatin'ny fo zany fa ny foko midobodoboka tsy akijanona hoe andehana ao anatin'ny sofo koa misy feo miantso hoe andehana ndana torio ndana teneno zay zavatra ao am-ponao ampiseho hoe malagasy hoe zao ny zavatra ilain'ny malagasy
tsy zavatra no mango tao anatin'ireny fa ratra tato anaty fanikikatry ny ela le izy nanomboka tamin'izah taona ny 12 taona efa natsapa hoe nahantra ny malagasy fa ny zavatra tsy tsapany olona nefa fa ny ainako tsy haiko izay ametsiny ana na ime ana androany na eritreritra hoe adala zavatra marary anareo dia marary ana ary ny zavatra teneniko androany mialatsiny andre matofolo tsy dia tena hoe misibla be loatra anao fa mety tsapanao le zavatra iainana malagasy fa ankehitriny dia sahako miteny fa sady tsapako tompoko ny ainako ny zavatra iainana malagasy amintsika amin'teny izao ary tena hoe miatraika aty anaty vilaninay ary miatraika amin'ny fiainanay andavanandro na sy ny insécurité zany na ny tsy fahasalamana zany akoatran'izay koa anatin'izay koa ny tsy famotombana ny fianarana nandritra izao resadresaka izao nandoalika ho fiara-miory amin'ireo niarambona noho ny etsika hatramin'ny alakamisy teo imikolo ary ny antso ny malagasy rehetra itolona sy anavotra ny firenena vitantsika zany raha mitambatra isika fa tsy vitako irery ho izy tsy adino ny nandefa afatra manokana ho any andry rajoel fa amin'izao mba fangatahako aleo amin'izay no masoa malagasy any ho jerena efa reny mahafinaritra eny azy mbola lazaina mahafinaritra ireny fa tsy mbola azo lazaina le masoa satria raha téléphérique zany raha nitarina ohatra ny lalana mbola mety tsara kokoa mety mbola rentable kokoa fa tiako raha ho taperina androany ho averina tena hoe averina zéro mihitsy hoe tapitra treo ny délestat tapitra treo ny olana rano aiza ny vahaolana amin'izay andre matofoloha tena teniko ty aza mampanatena tsony fa tonga dia zao to dia ataovy le action viser plus loin andao hijery lavitra sika vitatsika io vitatsika io sahako mampanatena reny ary baolina ary vitatsika ve tonga hatrany final tsika ka hoana ve anavitra firenena ve dia tsy ho vitatsika fa mila miara entantsika ho an'ny filoham-pirenena elao le toe-tsaina tsy miraravahoaka fa manao mitody tamosina dia lamosina ny menanay izay tsy enona ny feo anay na enona ihany fa adinodino ndray feo fomba tsika manko le mieno enona aloha tsapako ngery vahoaka malagasy fa tsapanao fa tsy iainanao iaino kely nge zany tsisy rano zany andramo fotsiny aza atao tsapatso fa iaino mihitsiny dia ho tsapanao le izy hoe atraiza marina moa zany ny tena ratra mahazo an'ireto malagasy reto tena teniko izay ary tena ratra ao anatiko izay ary mbola veriko foana ary mbola mampitomany ana foana hatramin'izao hoe mijalo malagasy fa tsisy malagasy manan-karena zany fa aza miteny tsony nareo manan-karena malagasy fa tsy manan-karena zany malagasy fa mahantra averiko ihany mahantra diso zany hoe manan-karena manan-karena malagasy koa nefa manarena kibony tany izay teniko hoe ndoatra andrano eo anatrehan'ireo ranty sy fanehoana sarina ao amin'ny tambazotra serasera dia nilaza imikolo fa tokony ho malina ny rehetra fa misy sahady ireo mikasa hisombatra ka mamorona konty sy resaka tsy tombonantoka amin'izay mety hisoloky imikolo raha ny fanazavana nanambara ihany koa fa tsy ao anaty antoko politika ny tenany raha ny fanazavany fianakaviany androany matahotra izy ireo ankehitriny amin'ny fiarovana animikolo nanomboka tamin'ireny fahasahiny omaly ireny miraradraraka ny antson-taroby manontany ny toerana misy azy ka mampitebiteby ny fianakaviany afatra mafonja no namarana ny mikolo izao tafatafa izao tiako ranga Madagasikara nizy teny nizy anakiana na hoe mikolo tena hoe juste buzz fotsiny fa ty ranga vonina no sorona ny tena koa nama vonina ninona mitrango eo sahako io vitako io ranga na tsy manana fahalalana mihoatra lavitra noho ireo teny mahatonga saina ireny fijoroana vavolombelona sy fitantarana ny zava-misy ny aina ny mikolo reny tao anatin'izao raharam-pirenena izao fa mbola mitoetrany ny filazana ny raharam-pirenena manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao miray fo amin'ny vahoaka malagasy eto an-tanindrazana ireo malagasy izay mila ravinahitra any Genève ka manao fanambarana ho fiarahamory ho an'ireo niarambona sy an'ny malagasy iray manontolo miaina ao anatin'ny tsy fahampian'ny herinaratra sy ny tsy fahampian'ny rano misy miatra manaina amin'izao fotoana izao mitaky ny fametraha-pialana fahobe ataon'ny mpitondra izy ireo araka ny fanambarana izay nataony izy ireo andeha rahantsika ny fanazavana mahakasika izay
mangataka ny fialany gouvernement rehetra fa tsy ministra ihany tompoko rehefa tsy vitanareo ny aka dia tanony fa ny fanantenana pôkaty efa nandritry ny taona maro ny menany malagasy leo kahay leo tsisy jiro leo mena ao anatin'ny hery leo mena ao anatin'ny tsipsina ohatzay fananaremotanay malagasy sirany apetrany fitondrana rehefa tsy vitanareo fa manana olo manga maro Madagasikara masina ny tanindrazana ho an'ny tanora no antony joroana eto manana jiro zahay manana rano zavatra kely no an'ny kaninany no angatahana tsy vitanao dia matorany granduela koa mangataka anao amena ny fitondrana fa tsy vitanao le izy fatra tompoko Je viens aussi à demander Vitanura, Vitangana, Vazamanania, Namuazu, Tashirura, Etsika maro no mitranga ataon'ireo teratany malagasy pila ravinahitra ny ivelany any amin'izao fotoana izao izay ezahana ny tanterana azy amintsika eto fa iny ihany koa no etsika amin'ny sento vetivety atao anatin'ny dokam-barotra etsika miampita ao anatin'ny tapany faharoa mbola itoy eto ny fitantarana ny raharaham-pirenena atao anatin'ny fahampalalam-baovao manasanao tsy saraka amin'ny Cool TV. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence, optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année, possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique, 5 mentions au choix, paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Andavamamb. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Mbola terina trany ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy tsy misaraka amin'ny Cool TV tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa ny fahampalalam-baovao amin'ity ariva ity tao aorian'ny 2 herinandro nanaovana ampabe maso ny voka pikaroana nataon'ny mpitsabo nanaraka ny fiofanana mahakasika ny fahasalamam-bahoaka spécialisation en santé publique et en épidémiologie clinique teo anivon'ny IOSTM mahajanga totosa tamin'ny herinandro teo ny famoahana azy ireo tamin'ny fomba ofisialy sy nanomezana azy ireo ny diplôme master spécialisé en sciences de la santé andeha rahantsika ny fanampanazavana sy ny antsiporiam-baovao mahakasika izay etiny Anja Robert. Miisa 470 ireo mpianatra mpitsabo no zarana diplôme master spécialisé en sciences de la santé ny andro ny alarobia 24 ny volana septembre teo teto Mahajanga nanaraka fiofanana mikasika ny fahasalamam-bahoaka spécialisation en sciences de la santé et épidémiologie clinique teo anivon'ny IOSTM na ny institut d'odontostomatologie tropicale de Madagascar izy ireo raha ny fanazavana ary izy 470 mianadahy ireto no promotion voalohany tamin'ny mention anankiray ity. Ny tsipihako manokana fa tamin'ity taona ity koa zany no nivoaka ny nanaraka ny parcours épidémiologie clinique voalohany
zany hoe hatramin'izay efa tao anatin'la formation tokony natao ihany izy io fa misy fotoana no zavatra rehetra raha tao anatin'izay 20 taona zay dia ireo le niofana manokana momba ny santé publique no nivoaka teto a dia araky ny fangatahana sy ny filana eto amintsika dia nanomboka tamin'ity taona ty zany nivoaka koa ny andiany voalohana eo anivon'ny USTM ireo le nanaraka ny fiofanana mahakasika ny épidémiologie clinique mitondra ny anarana tsay mijoro izy ireo dia mintsy manatena fa tena ijoro marina araky ny fahalalana sy ny fiofanana zay azony eto manoloana ny fahasalamam-bahoaka amin'ny ankapobeny satria zay moa zany tanjona mba hoe hipaka tanteraka any amin'ny vahoaka le fiofanana ataon'izy ireo zany maromaro ny lalam-piofanana eo anivon'ny USTM eto Mahajanga ary efa misokatra ny pré-inscription ho an'ireo tanora izay vao afaka baka teo ka lina amin'izany dia reo moa zany no fiofanana isan'ny misy eto anivon'ny USTM zany ny mention santé publique zay natao an'ireo mpitsabo efa nivoaka misy izy ireo médecin généraliste de misy izy ireo koa ny dentiste fefa diplômé zany izy ireo no afaka manaraka ny tyle fiofanana ity reo les andro moa zany zay ao anatin'le antsoina hoe formation initiale dia mbola misy mention anankitelo ao ny mention odontostomatologie le manofana ny ompitsabo nify rahatra zay dia ny mention assistana dentaire ireo le mpiara-miasa akaiky amin'ireo dentiste amin'ireny toerana fitsabony isan-karazany reny ary ny mention diététique hospitalière ho an'ireo le voa afaka baka tamin'ity taona ty zany dia manao antsoavatra any aza miandry an'le fotoana farany fa misokatra ny pré-inscription zany satria tsy maintsy manaraka le fiofanana miaraka amin'ny médecine any amin'ny PACES aloha zany ireo dia ao reo ano manao karazana fifaninanana idirana ty amin'ny USTM rehefa aveo ka tsara zany tsy miandry le fotoana farany fa dia efa atao amin'izao fotoana zao ny fisoratana anarana ho an'izay lina anaraka ny fiofanana eo anivon'ny USTM zany mpitsabo efa manana andraikitra amin'ny fitantanana eny anivon'ny toeram-pitsaboana maro samihafa sy eny anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka avokoa ny ankamaroan'izy 710 mianada ao anatin'ity promotion samijoro izay navoaka tamin'ny fomba ofisialy ity ka ireto diplôma vaovao azon'izy ireo ireto dia ampitombo sy anatsara ny toeran'izy ireo indray eny anivon'ny toerana izay iasany vaovao ara-toekarena mifandraika amin'ny toe-java-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao namoaka fanambarana ny banky foibe ny Madagasikara fa manana tahiry ampy anatanterahany ny andraikiny ny banky foibe ny Madagasikara ary afaka miatrika feny ny filana lela vola ho an'ny mpanjifa amin'ny alalan'ireo banky sy ny mpisehatra ara-bola rehetra mitaky filaminana ny famatsiana ireo distributeur automatique de billets na ny DAB koa efa mijery akaiky ny ahafahana mamerina amin'ny laony izany ny banky sy ny orinasa mpitatitra vola ary ireo tompona andraikitra isa-tsokajy noho ny fanazavana manaraka isan'andro ihany koa ny toetra rany banky foibe ny Madagasikara koa entanina isika rehetra hoy ny fanazavana mba hotony manoloana ireo vaovao izay tsy marim-potitra sy mifanohitra amin'izay voalaza etsy ambony izay amaranantsika ny fampahalalam-baovao ny tontolon'ny finoana amin'ity hariva ity nanatanteraka fotoam-pivavahana lehibe ho fisaorana an'Andriamanitra ny amin'ny ivon'ny fankalazana ny Jobilila fa 5 taona na ampitandrina any Ravely Jauna Ery ny niarahany tamin'ny fiangonana FJKM Amborovy Nazareta tamin'ny volana Novambra izao no anatanterahana ny famaranana ny fankalazana izay raha ny fanazavana andeha raha antsika ary ny atsiporiam-baovao ny Anja Robert velon'ny finoana ny mpino io no loha hevitra noraisina ho fanamarihana ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny ivon'ny Jobily volafotsy fa 5 taona niarahany asa sy nahampitandrina tamin'ny Ravely Jauna Ery ny aina tao amin'ny fiangonana FJKM Amborovy Nazareta eto Mahajanga ka fotoam-pivavahana lehibe ho fisaorana an'Andriamanitra sy ho fanomezam-boninahitra azy no niarahany ireo kristiana rehetra ny andro ny alahady 1 ny volana septambra teo sy ny arabana azy mivady fanomezan'Andriamanitra fahafahana ny fananany olona ny fananany mino maharitra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra efa ela ihany izany hoe voamozotono izany maro ny lalana diavana tamin'izany tao mora tao sarotra tao ny zavatra mety mampisento tao koa zavatra mety manafany ka izany faharetana izany dia mendrika ho anareo matota nareo tany
Senao, raha sy fianakaviana, zanakao, sy ny fiangonana, zay nareo mendrika ho anareo mitota ny fiarahabaninanitra atolotra anareo hoe arahaba. Ilay rasoavina fa mitompo momba anareo a, momba anao a, momba sikasikia sy faliana iraisana ity androany ity satria maromaro ny fanasian'Andriamanitra ny fanontonany a asiony amin'ny mpanao. Natomboka tamin'ny volana janoary 2024 ny fankalazana ity tonjobily volafotsy teto amin'ny FJKM Amborovy Nazareta ity. Ny volana septambra izao no ivony ary amin'ny 12 ny volana novambra kosa no famaranana izany izay anolorana ny tany ho an'ny Ray aman-dreny mpitandrina ho Tsangambato ho an'ity tonjobily volafotsy na mpitandrina sy ny arahany asa tamin'ny pasteur Ravel John Herniaine teto amin'ny fiangonana FJKM Amborovy Nazareta ity. Dia iny ihany koa ary tompoko lahy sy tompovavy no etsika mamarina sy manakatona ny fahampalalam-baovao tamin'ity ariva ny alahady ity saorina sy ankasitrahana ianao nanaraka hatramin'ny farany ny fahampalalam-baovao mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. UPRIM, Université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Université PEF, parcours études et formation. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.